isika hitsangana hanao ny hira fanetanana ny azakazaka masina ka ny andininy voalohany ihany. Jesu Kristin pamonjy tomposiandra yana fisatsara miovany mandrakiza andehare isika yaraka anoyaka iazakazaka alady 20 septambra 2022 alady natokana ho an'ny fifipina ny sapanasa fikaroana momban'ny fandaliana ny fotompinoana eto amin'ny FJKM. Aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rahantsika sy Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy antsika. Amen. Salamo fa 2:10 no idirantsika ny voninahitr'Andriamanitra amin'ity maraina ity ary tononontsika amin'ny fotsika manontolo zany ka isika rehetra no miara miredona io salamo salamo fa 2:10 andininy faefatra ka hatramin'ny andininy fahafito. Dia tsika hideran'ny tompo manao hoe Jehova dia ho amin'ny tempolin'ny masina, tsy ensa fiandrianan'i Jehova dia any an-danitra. Ny masony mijery, eny ny ody masony mizaha toetra ny zanak'olombelona. Jehova mizaha toetra ny marina, fa ny ratsy fanahy sy ny mifaly ampididoza dia samy ala ny fanahiny. Andatsaka fandrika amin'ny ratsy fanahy izy tahaka ny fandatsaka ranon'orana, afosolo fara rivo mahamay no anjara kapokany. Fa marina ny Jehova ka fahamarinana ny tiany, ny mahitsy no ahita ny tavany. Amen.
mivavaka isika dia raha ho anao Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tomponay, Andriamanitra efa niantso anay hoe zanaka ary azonay antsona hoe abaray. Misaotra Tompo ny amin'ity maraina ny alahady 20 septambra ity, fa natao anatin'ny zavatra sarotra azy zay, misy ny mitebiteby, mitaintaina, matahotra, dia omeno fiadanam-po ka afaka manatrika anao amin'ny alalan'ny fanompovavahana eto an-tranonao. Misaotra anao no ny fahazavana nomenao anay, ka nitondranao anay manketo amin'ity toerana masiny ity, izay toerana tsy hoe hiantsona ny anaranao ihany, fa ianao Jehova dia eto tempolinao. Dia misaotra anao izay fa tafahoana aminao eto amin'ity toerana masiny ity. Amasino izay, amarino amin'ny rason'i Kristy mandrakariva, ary eo ka ahita ny tava ny Tompo Andriamanitray, dia diovy ny fonay, ny sainay, ny fanahinay, mba ho madio am-po mandrakariva izay ka ahita ny tavanao Andriamanitra. Ary izao fanompovavahana izao dia fanompovavahana marina, ekena eo anatrehanao Andriamanitra, ho fanompovavahana masina tsy aroaroam-paharatsiana, ka na iza tonga eto amin'ity fotoana ity dia hibanjina tokoa an'Andriamanitra, ary hobanjin'Andriamanitra amin'ny fitiavana ka avelany heloka amarininy amin'ny rason'i Kristy. Dia manatreo izao fotoana izao fa ataonay amin'ny anaranao zany ry Jesosy Kristy mpamonjy anay eo. Ny fanahinao iny hitaritarana anay mandrakariva, ho voninahitra ao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mazoto toerana tompoko. Ankizy sy ny tanora isika izao. Ny sambana sekoly alahady dia faly miarabantsika ka manolotra ny ten'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'izao fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora izao. Manasa antsika ankizy tanora ary sampana sekoly alahady rehetra mba hitsangana. Hivavaka isika. Tompo, sokafo ny sofinay mba hahainy tsara izay lazain'ny teninao, dia sokafo koa ny fonay mba hahandray tsara izay teninao rehetra norenesi ny sofinay. Misaotra Jesosy. Amen. Afaka mipetraka isika. Ny ten'Andriamanitra izay atolotra antsika androany dia andao hiarahantsika mijery ny Matio 4:20. Matio 4:20. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy izy taminy, nahoana ny sarotahotra ianareo ry kely finoana, dia nitsangana izy ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina, dia tonga tony tsara ny andro. Averintsika indray mpandeha hoe, ary hoy izy taminy, nahoana ny sarotahotra ianareo ry kely finoana, dia nitsangana izy ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina, dia tonga tony tsara ny andro. Olona tena manana mampiavaka azy eo amin'ny fiarahamonina misy azy rakoto. Olona manan-karena, manamboninahitra, ary tsy misy toa azy eo an-tanàna. Mpitsabo lehibe malaza
ho mahay ihany koa mantsy izy. Indray andro ary izy dia nahatsapa ny tenany ho somary hafahafa, toa hoe marary nefa aretina mbola tsy nahazo azy akory no tsapany. Tapa-kevitra ary izy fa andeha hanantona mpitsabo iray namany fa tsy niatehitra amin'ny fahaizany intsony. Nataony fizahana maro samihafa dia hita fa ho mamiadana ny mahazo azy na irony kansera irony. Teo ary izy dia nanapa-kevitra ny hividy ny fanafody izay lafo vidy indrindra mba hasitrana aingana. Nandeha nefa ny volana maromaro dia hita fa mbola tsy nisy fiovana ny fahasalamany. Kivy sy ketraka izy noho izany dia naleo ny naka-rivotra kely aloha andinihana an'izay tokony ho atao. Iny izy teo ampakan-drivotsina nefa no nahita olona maromaro nitangorona. Nihevitra izy fa mety misy olona marary angamba, dia lasa izy nanantona mba hanampy ilay olona amin'ny mahampitsabo azy. Tonga teo anefa izy dia toa tsy izy izany akory no nitranga fa olona nitory-teny no hitany. Liana nefa izy dia mba nijanona ny aino, ary indro fa ity teny tao amin'ny Matio 7:22 ity no notorian'ilay mpanompon'Andriamanitra. Nilaza izy fa mahay zavatra rehetra ny Tompo, hainy ny manasitrana ny aretina, ny manafaka ny olana izay misy eo amin'ny fiainan'olombelona sy izay mety tsy ho vitantsika rehetra. Tonga saina teo rakoto fa mety hoe antson'Andriamanitra ve izao? Efa ela tokoa mantsy izay no tsy mivavahan'izay fa variana tao anatin'ny asa foana izy. Teo ihany izy dia nivavaka sy nifona tamin'Andriamanitra ary nangataka fanasitranana. Na dia izany aza nefa dia notohizany ihany ny fitsaboana sy ny tenany ary naraha-nivavaka sy finoana lehibe izany. Nandeha ny andro, nandeha ny volana, nivoatra trano ny toe-pahasalamandra-koto. Teo izy dia nideran'Andriamanitra sady nijoro vavolombelona tamin'ny olona rehetra, fa raha ny fahaizany dia tsy mahavitra azy tao anatin'ny aretina, fa noho ny Tompo dia sitrana soamantsara izy. Andaony averintsika vakiana ilay Matio 7:20 manao hoe, ary hoy izy taminy, nahoana ny saro-tahotra ianareo, ry-kely finoana, dia nitsangana izy ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina dia tonga tony tsara ny andro. Ry ankizy, tanora isika mihaino izao tenin'Andriamanitra izao, inona ny olana misy eo aminao? Fianarana, asa fivelomana, tsy fampiana sa aretina, sa tebotebony hoe anahoana no avy? Tsaroa fa tsy miova ny Tompo, fa raha hainy ny mampitsahatra ny tafio-drivotra sy ny ranomasina ka tonga tony tsara ny andro, dia hainy koa ny manafaka anao ao anatin'ny fiainatsarotra izay lalovanao ankehitriny. Ny anjaranao dia ny tanisa eo anatrehany izay olana manavesatra antsika, dia mino fa hain'Andriamanitra manafaka anao ao anatin'izany. Fa indrindra izy hoe, nahoana no saro-tahotra ianareo ry-kely finoana, dia nitsangana izy ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina dia tonga tony tsara ny andro. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Manosy-makeo amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra isika.
Habakoka toko faharoa andiny fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra. Jaona toko fahaefatra andiny fahaenina amby efapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby dimampolo. Galatiana toko fahatelo andiny fahafolo ka hatramin'ny fahaefatra amby folo. Ireo indray ry havana ny tenin'Andriamanitra voalahatra antsika amin'ity anio ity. Ka mialohan'ny hamakina izany dia andeha itsika hiara-bavaka. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, misaotra anao izay fa tonga amin'ny fotoana mamy sady sarobidy indrindra ato anatin'izao fanompoavana izao dia ny fankalazana ny teninao. Ny teninao izay fanilo sy fahazavana ny lalanay, ny teninao izay naharena zao rehetra zao, ary ny teninao izay tonga anao fitaty aminay. Sokafo ny fonay, ny sofinay ary ny sainay mba hahay atakatra sy handray izany teny tianao ambara aminay izany. Mangataka ny faren'ny fitarihan'ny fanahy masina izahay, miasa aminy fotsiny ny sainy izay mamaky, manamasina sy mitare izay mitory, ary ampahirao ato amin'ny fahazavan'ny fanahy masina ny fon'ireo izay miaino. Aoka ho velona sy asa ao am-ponay ny teninao, ary anovanay hiaina amin'ny fanahy masinao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny teny rehetra dia vakinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Habakoka toko faharoa andiny fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra. Fa ny fahitana dia mbola ao amin'ny fotoanandro, ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Eny, na dia mitaridretra aza izy andraso ihany, fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona. Indro feno avinavina ny fanahiny ireny, fa tsy mahitsy ao anatiny, fa ny marina ho velon'ny finoana. Ary tonga tany Kanany Galilea indray Jesosy, dia tany amin'ilay nampidinany rano divay. Ary nisy tandapa anankiray izay nanana zazalahy narary tany Kapernaumy. Ary rehefa reny fa Jesosy efa tonga tany Galilea avy tany Jodia, dia nakany aminy izy ka nangataka azy mba hidina sy hahasitrana ny zanany satria efa ho faty izy. Dia hoy Jesosy taminy, raha tsy mahita famantarana sy fahagagany ianareo, dia tsy mba ety ino mihitsy. Hoy ilay tandapa taminy, Tompoko, midina re, dia ny tsy mbola maty ny zanako. Hoy Jesosy taminy, andeha mody, velona ny zanakao. Ary raha lehilahy nino ny teny izay nolazainy Jesosy, izay nolazainy Jesosy taminy, ka dia lasa nody. Ary noho ny nidina izy, dia nitsena azy ny mpanompo ka nilaza fa velona ny zanany. Ary izy nanontany azy ny ora izay nanaretany, dia hoy ireo taminy, omaly tamin'ny ora fahafito no nialan'ny tazo taminy. Koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nanaovan'i Jesosy taminy hoe velona ny zanakao, dia nino izy mba amin'ny ankonany rehetra. Izany ny famantarana faharoa nataon'i Jesosy fony izy tonga tamin'ny Galilea avy any tany Jodia. Fa izay rehetra amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambanin'ny fanozonana. Fa voasoratra hoe, voaozana izay rehetra tsy maharitra mankatony zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna. Ary hita marimarina fa ny lalàna dia tsy misy olona marinina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny marina ny finoana no velona. Ary ny lalàna tsy araka ny finoana, fa izay mahatandrina izany no velona aminy. Kristina navitra anay tamin'ny ozon'ny lalàna, satria tonga voaozina hamonjy anay izy. Fa voasoratra hoe, voaozana izay rehetra miantona amin'ny hazo, mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahinan'i Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy, ary mba ho raisitsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hitsangatsika hitsena ny afatra ny tenin'Andriamanitra. Glory
nosoratan'ny Paoly ho an'ny fiangonana tany Galatia na ny Galatianina ho isika toko 4 ny 10 10 ka hatramin'ny 10 410 no raisitsika ho mpampianatra antsika amin'ity maraina ity. Galatianina toko 4 10 10 ka hatramin'ny 10 410 vakiny ny mpanompon'Andriamanitra azava tsara izy teo fa na izany aza dia arahantsika tsara eo amin'ny baiboly izay eny am-pelantanantsika. Zay rehetra amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambanin'ny fanozonana fa voasoratra hoe voaozona zay rehetra tsy maharitra mankatoy ny zavatra rehetra voasoratra eo amin'ny bokin'ny lalàna ary hita marimarina fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona ao amarinina eo anatrehan'Andriamanitra fa ny marina amin'ny finoana no velona. Velon'ny finoana zany indray no lohateny lonatsika azy tsy dia tena toroteny loatra ity fa fampianarana tsotra sy verina fa saza ny atsika rehetra zavatra ampianarana satria be dia be zavatra mifangaro indray amintsika ary fangaro amintsika daholo zavatra rehetra fangaro amin'ny olona maro dia misy an'ireo karazana fiangonana koa izay mampisaviritaka ny lohantsika amin'ity resaka hoe lalàna didy folo didin'Andriamanitra sitrapon'Andriamanitra tsy hoe diso akory ny sitrapon'Andriamanitra na ny lalàna na didy folo fa asaviritana eo tsika dia misaviritaka tokoa dia sahirantsika dia selany tsy tena mazava amintsika hoe makaiza marina ary zany lalàna ity zany ty hoe velon'ny finoana ity dia anazavantsika zavatra anankitelo. Natao hoe velon'ny finoana dia marina amin'ny finoana marina amin'ny finoana. Natao hoe velon'ny finoana dia navotan'i Kristy ary ny velon'ny finoana dia manana ny fanahy. Ireo telo ireo ihany no resantsika. Dia matetika tsika zany misaviritaka ao anatin'io tantara io hoe ahoana tokoa ary ny tena izy dia misy milaza hoe mila manatanteraka ny didy folo mba ho vonjena mba ho amarinan'Andriamanitra. Inona tokoa no mahamarina eo anatrehan'Andriamanitra? Ny fiangonana tany Galatia misy milaza moa ny mpandika sasany hoe reto Galatiana reto ny razamben'ny Gaulois. Ny Gaulois indray ny razamben'ny frantsay Gaulois ny frantsay dia dia tena tsy mahagaga tokoa satria olona misaviritadritaka izay ihany zareo fa tsy atao masony fa so enina eo zany manahirana ihany satria ny frantsay zao dia tsoroka amintsika fa ny civilisation tsy hoe civilisation moa fa ny karazana kolotsaina na reo hevitra zay manjaka eto ambonin'ny tany saiky frantsay daholo. Ohatra hoe ny resaka laïcité dia ny frantsay no voy azy reo franc-maçon frantsay hatramin'ny révolution frantsay isy nantsony hoe sécularisation zay nampisarahana ny fiangonana sy ny fanjakana ny fananam-panjakana sy ny fananam-bahoaka sy ny fananam-piangonana etsetraetsetra dia taty amin'ny 5700 moa zany 1905 dia tonga ny lalàna mikasika ny antsoina hoe laïcité na hoe séparation de l'État et de l'Église. Ny frantsay koa no miketrika ny resaka fanalanjaza tsitrapo tamin'ny alalan'ilay olona ministre antsoina hoe Simone Veil fa da zany moa fantarareo zany fa tsy zara zany fa fampatsivana fotsiny. Frantsay koa zany no miketrika ny resaka LGBT mariage pour tous dia miparitaka eto ambonin'ny tany io. Ny franc-maçon frantsay ny tena manomana an'io dia be dia be ny zavatra tahaka izany eo amin'ny fiarahamonina. Dia ireto Galatiana reto tamin'ny fotoan'andro ireo nanondrana ireo satria nisy nanazava taminy tsy vonjenareo nareo na kristianina aza tsy vonjenareo ary tsy voavonjy raha tsy firanonareo. Dia ny sasany moa zany dia may dia ny firano dia zay na tonga ny Paoly teny hoe ry Galatiana adala reo ihany nahazo azy zay tamin'ny tanàna rehetra nytorian'ny Paoly ny filazantsara ry Galatiana adala ao zay
vakeo nge galatiana io fa misy an'izany eo anatiny eo dia raharaha be zany dia ahoana le hoe marina amin'ny finoana ny tanjona zany dia ho marina eo anatren'andriamanitra zany hoe ken'andriamanitra ho olony ken'andriamanitra ho zanany ken'andriamanitra ho vahoakany zay ny tanjon'izay ary io ny fanekena nataon'andriamanitra hatramin'ny abrahama hoe ny aminao fanekeny tsika senao a hatramin'ny taranaka mandimby anao ary fitahina amin'ny firenena rehetra ianao dia zay fanekena zay fa tonga ny fotoana zay nanomezana ny didin'andriamanitra zany ny didy folo no mamitana an'io a no azo lazaina hoe fomba hahatongavana amin'izany fanamarinan'andriamanitra zany amin'izany mahazanak'andriamanitra zany amin'ny mahazany olon'andriamanitra zany saingy sarotra ndrara izay le lazain'ny andininy fahafolo zay rehetra amin'ny asan'ny lalàna zo izy dia amban'ny fanozonana fa voasoratra hoe voozona zay rehetra tsy maharitra mankatony zavatra rehetra voasoratra amin'ny bokyny lalàna ahita marimarina fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona hamarinina eo anatren'andriamanitra zao mantsy rehefa miresaka hoe lalàna ny atongavana any ty zany ny fahamarinana amin'andriamanitra dia lalàna makeo zany raha hoe raha lalàna no andehanana dia tsy maintsy mahay manisa folo tsy maintsy vita daholo izy rehetra fa rehefa misy anankiray tsy vita dia folo anesorana ray aotra dia tsy misy nahavita an'izany a na ny jiosy zay fatra mpitazona ny lalàna azy manao ny atsipriany mihitsy jiosy zay fatratra manaja n'io lalàna io legalista ozy izy ny olona ny jiosy legalista ny jiosy atsainy tsara ny lalàna mikasika ny fivavahana ary nitariny azy ny zavatra sasany zany no nisin'ireny hoe efa nyresahako tetany zany le mandeha hoe faroseau mandeha raha satria le faroseau mandeha raha dia tsipriany dia hoe tsy mijerijery an'ity tany ity fa so mijery vehivavy na mijery zavatra hafa na sala amin'izany dia miendrandra ny lanitra rehefa mandeha dia tafitohana dia mandeha raha be ny tongony faroseau mandeha raha zany zany tamin'ny fotoana dia nisy hoe nitarina moa ny any hoe so maloto rehefa mivoaka any tokotany any a fanenaman'olona dia rehefa tonga ohatrany izy dia sasany ny farafarany sasana le farafarandriny io dia raharaha be zany tantara atao anatin'ny solatra masina zany zavatra zany be dia be ny zavatra nataon'ny olona ohatran'ny hoe fanatanterahana amin'ny fiavokarina sy rehetra kanefa tsy nahamarina azy teo anatren'andriamanitra zany satria tsy maintsy manatanteraka azy rehetra raha ohatra zany ka lazaiko amin'ny teny faran'izay sotra dia hoe tsy maintsy mahay manisa folo izy ny voalohany amin'ny tiavany jehovahandriamanitra eo amin'ny fonao rehetra ny faharoa zao fahatelo zao aza mamon'olona aza mitsangatsanga aza manao an'izao aza manao an'izao aza manao an'izao aza manao an'izao tsy maintsy mahay manisa folo tsy maintsy manisa azy rehetra ary tsy maintsy manatanteraka azy rehetra dia tsy tanterany zany dia paoly apôstôly moa ny teny hoe izy moa dia jiosy izy ary jiosy mpitandrina ny lalàna dia ozy izy hoe indrisy olo-mantra izy anao nafaka amin'ity fahafatesany ity satria teo ambanin'ny fahafatesana mandrakariva tsy nahatanteraka ny lalàna fa izy zany lalàna anankiray atongavana amin'ny fanamarinana zay sarotra amin'ny olona ny atongavana eo dia noho izany a dia nomen'andriamanitra ny finoana ny finoana men'andriamanitra ny finoana ny marina amin'ny finoana no velona marina amin'ny finoana no velona ina moa natao hoe finoana efa ndraisantsika teto zany a finoana dia hoe misotro na mihinana dia mandray an' jesosy kristy ao anaty ny finoana an' jesosy kristy ny resahany eto mandray an' jesosy kristy ao anaty ary mahazo antoka tsara satria ny fototeniny teny hoe pistis dia hoe pinot ny atao hoe pinot dia hoe être sûr zany ny dikany teny hoe pinot mahazo antoka tsara fa ao anatinao jesosy kristy ao anatinao jesosy kristy dia tsara ny andiny faharoapolo amin'ny galatiana toko faharoa mamerina zany paoly haitsika moa zany tsenjery zany e zavatra efa haitsika zany ary miveriberina mandrakariva ity amin'ity pilipily ity ao inona voalazany andiny faharoapolo amin'ny galatiana toko faharoa vombo miaraka amin'ny kristy amin'ny azo fijaliana zaho tsony ny velona fa kristy mivelona atao anatiko zay velomako ankehitriny eo amin'ny finofo dia velomako amin'ny finoana ny zanak'andriamanitra zay efa tiaka nanolotra ny tenany amonjy ahy velomako amin'ny finoana jesosy kristy zany hoe mivelona amin'ny jesosy kristy ao anaty miankina tamin'ny toroteny voalohany moa zay dia ndretsaka hoe miankina tanteraka amin'ny jesosy kristy miantehitra aminy marta moa ny maria moa zany rehefa maty lazarosy fa niantso an'i jesosy ihany izy fa ela be jesosy vao tonga dia zao no lazainy hoe raha mba teto mantsy ianao dia tsy maty ny anadahako
de le perikupantsika vao teo aviry mba midiny ianao fa so mba hotratranao ihany ny zanako raha ohatra ka lazainy amin'ny teny hafa fa efa marary mafy ange vao faty izy ao avy ianao Jesoa io tsy finoana io Jesoa moa tsy nakany fa miteny hoe mandehana modiva velona ny zanaka ao sitrana ny zanaka ao dia io fiantehrana amin'ny Jesosy Kristy io zany no antsoina hoe finoana ka zay miantehitra amin'ny Jesosy Kristy no manam-pinoana ary zay manam-pinoana no amarinina eo anatrehan'Andriamanitra. Iny zany ny lalana zany hoe mankoro izy zany hoe lalana fohy mankeo amin'Andriamanitra. Tsy misy olona makany amin'ray raha tsy amin'ino izy Jesosy tsy amin'ny lalako. Noho izany dia ny atao hoe marina amin'ny finoana zany dia ny manana any Jesosy Kristy ary ny makeo amin'ny Jesosy Kristy mba ho amarinina eo anatrehan'Andriamanitra, mba ho tonga zanak'Andriamanitra, fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra. Io zany dia azontsika zany amin'ny alalan'ny fanamarinana ao amin'ny Jesosy Kristy ny mahazanak'Andriamanitra atsika. Ty zany ny lalana anankiray manisa folo, lavitra be ny lalan'iny tsy tonga antsika. Lalana anankiray zany dia mandray an' Jesosy Kristy tsika, manana an' Jesosy Kristy tsika dia tonga ao amin'Andriamanitra tsika. I raharaha moa zany dia hoe ahoana zany ny didy sy teo amin'ny testamenta taloha zany io dia lalana mandroso. Mihaino kely tsika somary mifantoka kely fa somary sarotra kely izy nefa mora ihany koa satria mora raisina. Lalana mandroso zany, io zany nandrosona makeo amin'Andriamanitra. Fa raha ny tena marina rehefa nandray an' Jesosy Kristy tsika ka no amarinina tamin'ny finoana ho tonga zanak'Andriamanitra dia lalana miverina io. Hoentina mijoro vavolombelona ety amin'izao tontolo izao ny didy. Io ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe rehefa manana an' Jesosy Kristy ny olona dia afaka manatanteraka ny didy. Manana fahafahana anatanteraka ny didin'Andriamanitra, anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zay no ilazany Jesosy hoe didy vaovao izy nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo taka ny azoana fatarany olona rehetra fa mpianatra anareo na mifankaty. Ny fitiavana matsy dia manarona fahotana maro. Misy zavatra kely tak'izao mahavariana ao ivato ao fa tsy mbola nahitako moa zany ilay izy fa i paster anankiray zay no niteny tamiko hoe misy an'izay ohatra jereo fa tsara ambolena. Misy voankazo kely paster azy tsy haiko ny anarany moa zany mety misy anarana siantifika ngamany. Io voankazo kely io dia zao ny ataony alainy izy io dia hohanina. Dia rehefa hohanina ilay voankazo kely io dia zay rehetra hohaninao orinan'io na marikivy be ary dia mamy daholo. Tena misy zany dia takizay keo ilay finoana anantsika. Rehefa mitelona an' Jesosy Kristy tsika dia afaka manatanteraka ny didy tsy amin'ny faneriterena, tsy amin'ny fahasairana satria tia an'Andriamanitra tsika dia tsy manisy ratsy an'Andriamanitra, tsy manala baraka an'Andriamanitra satria ny tia ny namantsika sika dia tsy afaka ny anisy ratsy ny namantsika. Zay ely izy dia noho izany tsy fepetra zany azahoana manatona an'Andriamanitra ny didy fa etika hijoroana vavolombelona fa mpanompon'Andriamanitra ianao. Saran'ny hoe mazava ihany amina zany. Tsy zava-dehibe io zava-dehibe zany. Zay ny voalohany. Fa ny faharoa dia izao, nahavotany Kristy. Zay no atao hoe velon'ny finoana. Fa nahavotany Kristy isika. Any 9:17 ndao tsika raha mamaky azy pasao midodo nareo. Ahoana mivakiny eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ndao tsika 9:17 3:13. Ahoana? Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanavitra anay tamin'ny ozon'ny lalàna satria tonga voaozona hamonjy anay izy fa voasoratra hoe voaozona izay miantona amin'ny hazo mba ho tonga amin'ny jentilisany fitahiana avy amin'ny Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny hoe fitahiana amin'ny Abrahama dia hoe fanekeny zany. Mba ho eken'Andriamanitra fa zanany ianao. Eken'Andriamanitra fa vahoakany ianao dia navotany Kristy teo ambany ozon'ny lalàna. Ny teny hoe ozona moa zany dia milaza hoe zavatra mangeja, zavatra manery. Raha ny lalàna fotsiny zany no entina nakeo amin'Andriamanitra dia nanery atsika zany, nanery ny jiosy zany, manery ny jentilisy zany. Jiosy zany moa tsy mahatanteraka azy fa mainka fa ny jentilisy tsy hatanteraka an'izany mihitsy. Fa maty Kristy teo ambony hazo fijaliana dia voaozina izy
zay le lazainy hoe voaozina izy mba ho velona izahay, mba ho velonantsika. Ny fanavotany Kristy zany dia anisan'ny ananantsika finoana mahavelona io, anisan'ny mahatonga atsika ho velona ny finoana. Ny finoana ihany dia mahavelona atsika satria efa navotany Kristy tsika. Zay ny dikan'le teny ary amin'ny Romanina 5:9 hoe ary amin'izany dia tsy misy ahoana, tsy misy inona izy fanamelohana ao amin'inona, ao amin'ny Kristy Jesosy, satria efa nanavitra atsika izy. Atao hoe nanavitra dia le tena hevitra izy io moa amin'ny teny frantsay dia hoe rasa, zany hoe novidinitsika tamin'ny rano. Teo amin'ny Jiosy moa misy an'izay, any an-dafy ihany mbola misy hoe liberté sous caution, fa eto amintsika moa tsy dia misy an'izany loatra. Eto amintsika le hoe sous contrôle judiciaire ny tena ampiasainy raha ohatra ka vela handeha ny olona anankiray heverina fa na eritreretina fa meloka. Dia misy an'izay zany tamin'ny andron'ny Jiosy koa, raha misy olona meloka dia vidiana vola na vidiana zavatra mba tsy ho faty na mba tsy hiaran'ny famonoana. Misy toeram-pantsirana iny koa raha tamin'ny Jiosy, raha ohatra ka nanao eloka be vava ny olona tsy fidiny, misy an'le hoe homicide involontaire, fampianarana kely ty ataoko ty a. Ohatra hoe nikapaka famaky ianao dia nandeha nanidina ny zara-pamaky na ny lela famaky ka navolona ary nafaty olona, mba tsy hiaran'ilay lalàna ianao zay hoe ny maso solo ny maso. Ny nareo mianatra lalàna moa dia hoe loi de talion ny anaran'izay, loi de talion ny anaran'izay. Mba tsy hiaran'izay ianao dia misy tanàna fantsirana, mandeha ianao dia mandositra makany ary rehefa lasa ao ianao tsy azo nizanizaka tiana intsony. Teo amin'ny Jiosy io nisy an'izany. Na koa raha ohatra ka misy olona hiverina fa meloka ho faty dia lasa izy mihazakazaka ka manginy tandroko ny alitara. Na teo tandroko ny alitara reto zavatra kely mitsotso reto mibonany reto sara mivotra kely ohatr'izao reto, dia manginy tandroko, zany hoe mitazona ny tandroko ny alitara io izy tsy azonao vonoana izy. Zany zany lalàna teo amin'ny Jiosy zany. Dia eto indray zany ny olomeloka takatsika taka ny jentilisa, ny Jiosy ny jentilisa samy olomeloka eo anatren'Andriamanitra, dia mandeha makao ambanin'ny fanavotany Kristy. Teo ambanin'ny fanavotany Kristy, avotany novidiny tamin'ny rano isika, ary ny rahasoany Kristy no nividianany atsika ary mahafakeloko atsika. Dia tonga olo marina eo anatren'Andriamanitra tsika ka eken'Andriamanitra fa zanany isika. Ary zava-dehibe zany a, zava-dehibe zany. Raha tsy zany tsika tsy mahavita ny inona. Zao re fotsiny zavatra nitranga zao tao anatin'ny andro zay teto amin'ny firenena. Vaky daholo ny magasin ary tandremo so misy amintsika nandeha nanao an'ireny a, fa ho tana mahafaty zany a, tana mahafaty zany indrindra fa efa no hazavain'ny Kristy a, efa no hazavain'ny filazantsara tsika, olona mahalala tsara ny didin'Andriamanitra ka manjary miverina mitondra fanozonana any amin'ny tokantranontsika ireny, mampidodoza atsika ireny. Netsika hoe gaga mihitsy moa dia gaga ianao fa batabata ny sasany zavatra ngeda be ireny dia batainy. Isy fotoana ary tany amin'ny toerana sasany fiara mihitsy, fiara vaovao noentin'ny olona. Tamin'ny toerana sasany teo Antananarivo noentin'ny olona fiara vaovao satria petraka tao ny lakile dia velominy dia noentiny. Tsy fantany moa zany tavavelona nanao. Raha misy aza nanao an'izany avereno any ny zavatra olona fa tsy mahasoa antsika zany. Tsy le teny maivana le hoe tsy mahasoany zany e, fa le teny mavesatra ty mba anjary eo ambanin'ny fanozonantsika, ty manjary lesaka lalàna le izy a. Ka tsika zany satria efa navotany Kristy tsika, dia mahafinaritra ny ilazan'i Paoly azy hoe Kristy ozy izy nanavitra anay teo ambanin'ny fanozonany lalàna. Tsika nge efa navotany e, ary zany no mahatonga atsika ho marina eo anatren'Andriamanitra. Tsy zany mahatonga atsika tsy hoe manao joro ary mandatsaka ranombolà na akola sy ny rehetra mba ho voavony, tsy tandremy tsara ny kristianina tsy manao double jeu tahaka izany. Raha ny olona sasany moa zany manao double jeu tahaka izany, tsy manao sotro be lavatango tahaka izany, sady mahary ny mahary. Kristianina tsy mety zany. Kristianina dia efa voaomby teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy, nalatsany teo ny rany ho fanavotana atsika, ho vidiny rahantsika, ho vidiny ny aintsika, ka dia voavidiny Kristy tsika dia tonga zanak'Andriamanitra tsika. Zany ny fifaliantsika. Ary zavatra tsotra anie zany
dia ny farany moa zany a dia lazainy hoe ahoana ny 5 mba ho tonga ao amin'ny jentilisa ny fitahina amin'ny abrahama ao amin'i Kristy Jesosy ary mba ho raisitsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy masina nresana eto zany zany hoe manjary afaka mandray ny fanahy masina tsika. Inona ny asan'ny fanahy masina? Ny asan'ny fanahy masina dia manampy antsika mampahery atsika ahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, mahatanteraka atsika mba hijoro tsara amin'ny maha zanak'Andriamanitra atsika, hijoro tsara amin'ny maha taranaky Abrahama atsika araky ny finoana fa tsy araky ny nofo. Zany ny maha kristianina atsika. Tsy afaka manao nininy tsika, tsy vitatsika zany sitrapon'Andriamanitra zany fampaherezin'ny fanahytsika. Na mivavaka azy angehtsika dia miseho ao ny fahalementsika. Zay le lazain'ny Romana 9:9. Na mivavaka azy tsika dia miseho ny fahalementsika. Tsy hoe rehefa miseho ny fahalementsika dia ny fanahy mamonjy atsika amin'ny fahalemena ka mampianatra atsika mivavaka na mivavaka ho atsika mihitsy mba ahazo fanamarinana eo anatrehan'Andriamanitra tsika. Dia sarobidy zany ny fananantsika ny fanahy masina io, ary io fanahy masina io no mampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ampontsika. Jereo tsara ny Romana 5:5, 5:5. Finaritra io teny io. Io anisan'ny teny tsara sy mahafinaritra ihany koa to misoratra masina. Dia 5:5 ndeo alaontsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Anaran'i Jesosy, Romana 5:5, 5:5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra satria ny fanahy masina izay nomena atsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Nazavaiko teo indrepandevana nazavana io teto. Ampidin'Andriamanitra ao am-pontsika ny fitiavan'Andriamanitra. Ananatsika fanantenana. Ampijoro atsika ho tena zanak'Andriamanitra, ho tena olona voavela eloka. Anamora ny fiainatsika. Fa tsy alefany fotsiny amin'izao tsika. Dia efa natantaraiko teto indrepandevana zay hoe rehefa naniraka amin'ny mpianatra ny Jesosy, rehefa lasa izy niakatra ny an-danitra toy hoe aza miala eto tanàna mihitsy aloha mandra-tafihinanareo ny hery, mandra-pahazonareo ny fanahy masina. Dia ao amin'ny asan'ny apôstôly 2 moa misy an'ilay teny malaza hoe fa ahazo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ka dia ho vavolombeloko eto Jerosalema, Jodea, Samaria ary hatrany am-paran'ny tany. Dia ny tena marina zany natao hoe velon'ny finoana dia no amorain'Andriamanitra ho antsika ny lalana ho amin'ny fanamarinana, no amoraina ho antsika ny ahatonga atsika ho zanak'Andriamanitra. Misy latsony hoe fasilité zany, fanamoran-javatra. Tsy hoe tamoraina akory, samy hafa ny hoe tamoraina sy ny hoe namoraina, samy hafa zany. Tsy tamorain'Andriamanitra fa novidiny tamin'ny rahasoan'i Kristy tsika. Lafo vidy be zany a, zanak'Andriamanitra, ranony zanak'Andriamanitra, lafo vidy zany. Fa mba ahamora ny ahatonga atsika ho marina eo anatrehan'Andriamanitra dia nomeny atsika ny finoana ary nomeny atsika Kristy izay nanavitra atsika. Dia nomeny atsika koa ny fanahy masina ahatonga atsika ho mahery. Dia mahatonga ny Paoly apôstôly moa miresaka an'ilay teny malaza mahafinaritra manao hoe fa tsy men'Andriamanitra fanahy ositsika fa inona izy? Fanahy mahery. Dia mahery ny fanahintsika ka afaka mijoro tsika raha mbola olona milaza koa fa manana finoana. Dia tsy sarotra aminy ny mijoro amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Tsy sarotra aminy ny miaina eo anatrehany zao tontolo zao ka tsy mirona any amin'ny fanaony zao tontolo zao fa manana saina vaovao, manana toe-panahy vaovao. Ary zany no ananarana atsika ato amin'ny torotena moa tena mananara atsika amin'izay satria adidin'ny fiangonana zany. Mananara atsika hoe tsy manao ny fanaony zao tontolo zao tsika, tsy hoe mandrobo zao tontolo zao dia lasa koa tsika afaka tapilatsaka dia mandrobo tsika. Da navereny daholo izay nanao an'izany. Mino fa tsy misy an'izany ato. Raha nanao aloha dia ndana vereny, tena vereny mihitsy. Raha tsy hoe fa lany anga. Sotroina anga dia lany. Fa zavatra nataonao ary ny seza, latabatra, zavatr'olona zany atero ahitaizana angalanao azy. Angamba mety misy antso nasional mihitsy amin'io. Za moa dia hanoro hevitra ny tompon'andraikitra ny FFKM zany mba hiteny an'izany hoe tokony hisy centre national azahoana mamerina n'ireny zavatra norobainy ireny. Atsika kristianina no tokony lohalarana amin'izany. Aza miditra amin'izany tsika. Satria efa voaozina angetsika e. Fa iza no nanafaka atsika tao ambanin'ny fanozonana? Kristy. Dia hiverina indray ve tsika hozonina? Dia hiverina indray tsika ve eo ambanin'ny fanozonana? Tsika izao nge jentilisa taloha e. Tsika natao hoe jentilisa. Ny jiosy dia jiosy fa tsika jentilisa.
hoe tsika indray ve niverina amin'izany, tsika indray ve no hamono tena anasaraka ny fiainantsika amin'Andriamanitra. Ary eto mampamarana amin'ny teny hoe io nge ny tena ratsy indrindra amin'ny fiainan'ny olona ny tafasaraka amin'Andriamanitra. Dia matsy adinontsika malagasy koa zany. Misy olona zao mampalahelo amin'ny teny, olona mahafantatra hoe le olona hoe kristianina, fa dia miteny hoe tsy any Kristy zany Madagasikara fa ny malagasy. Mampalahelo zany, mampalahelo zany toe-tsaina zany. Tsy misy zavatra mafy ohatr'izany hoe misaraka amin'Andriamanitra zany. Hoe tsy misy Andriamanitra zany fiainanao. Andriamanitra ny vavahanao, Andriamanitra manjavozavo. Tsy mamenatra amin'ny teny an'izany a, manjavozavo, tsy fantatra akory. Andriamanitra mbola notsolovina tamin'ny jiro jabora. Zany ny fahalalantsika n'Andriamanitra. Mbola mitsolopolopy, notsolovina tamin'ny jiro petrolina, notsolovina tamin'ny bozaka sy ny ahitra. Tsy mbola mazava amintsika tsara. Io zany dia nafangarontsika tamin'ny vato. Amakazo ny Andriamantsika, ny Andriamanitra. Ataontsika hoe Zanahary, dia lasantsika mikiky vato, mikiky hazo, sady miantso an'Andriamanitra ihany koa. Dia tsy fantatra tsony zany na ny vato na ny hazo na ny an-danitra Andriamanitra. Dia manao saron zavatra voasikotra ny olona tamin'ny fotoan'andro. Ary io ilay tenen'ny didy hoe aza manao saron zavatra voasikotra ho anao. Fa tonga ny fotoana. Zao ny tsy hoe elektricité ihany fa misy zavatra hafa ihany koa zao manazava ny olona. Ny fahazavana io zany be dia be ny zavatra efa hitan'ny olona zao. Ahoana ny fomba fanazavana an'io? Tamin'ny herin'ny anazavana tsy hoe laser. Laser izay misy asany be. Fa misy koa zavatra hafa izay ataon'ny olona amin'izao fotoana izao mitondra fahazavana be. Tonga amin'ny fahazavana lehibe tsika fa ny firenena izay nahita ny maizina dia mahita mazava lehibe ankehitriny. Tsy hoe ny maha-kristianina ny anarana akory na hoe fisian'ny fiangonana ny tena fahazavana lehibe, fa ny fananana an' Jesosy Kristy ny fahazavana lehibe ary mitorena zany ny fiangonana. Dia rehefa manana an'izany ianao aza miverina makany amin'ny jiro jabora indray, efa resahako moa zany fa mana elektricité ve ny olona dia hoe any indray alony ane zay tsy mila elektricité fa alony ane jabora. Inona mampimenimenina antsika amin'ny délestage? Inona moa ny tena hoe menimenina amin'ny délestage tsika satria tia hazo elektricité tsika. Tia hazo fahazavantsika. Nga moa tsy mety ny mijiro labozia na mijiro petrolina. Fa tsy tiantsika izany satria fahazavana efa mitsolopo zany. Fa mila mazava lehibe tsika. I Jesosy Kristy ny fahazavana zao tontolo zao ary tena mila manana azy tsika. Ary efa manana azy tsika dia tsy miverina tsony amin'ny fahazavana mitsolopy ny fivavahan-drazana samy hafa. Fa tsy ny kolotsaina akory. Kolotsaina maha-malagasy antsika dia hafa zany. Fa ny fivavahana izay ivavahantsika amin'ny sampy, ivavahantsika amin'ny angatra, ivavahantsika amin'ny matoto, ivavahantsika amin'ny zao zavatra rehetrarehetra zao, fanahy samy hafa izay tsy fantatsika any dia zany no atsarintsika. Ary rehefa manana an' Jesosy Kristy fahazavana zao tontolo zao tsika dia tsy miverina amin'ny asan'ny maizina indray. Anisan'ny asan'ny maizina ny fangalarana, ny fandrobana. Zany asan'ny maizina zany. Tsy miverina amin'izany tsika. Zany ny mpanompon'Andriamanitra. Ina moa zany ny zavatra azo atao raha sanatria niditra tamin'izany ianao dia ny manenina sy mibebaka. Dia tsy hoe manenina sy mibebaka fa tena mamerina amin'ny laoniny ny zavatra rehetra. Zakaiosy ny fianarana ao antsika amin'izany. Ao no Zakaiosy rehefa ny zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana ozy izy dia onerako avy efatra eny. Zay no ataony. Tsy hoe nangalatra koa n'olona ianao dia fona rehefa nangalatra ny akoho fa tena mifona ako fa tena za mihitsy nangalatra tiany akoho ty fa mifona dia navela voavela ary ny eloko fa dia aloha etiko mody any ny akoho. Zany ange le izy zany le fibebahana tsy izy. Fa ny tena fibebahana dia verin-dalana, verina amin'ny fahamarinana. Ary dia zany no antsoina hoe velon'ny finoana. Ny velon'ny finoana zany dia ataontsika jerentsika amin'izay le voalohany atao hoe velon'ny finoana dia marina amin'ny finoana. Velon'ny finoana dia nahavotany Kristy ary ny velon'ny finoana dia manana ny fanahy masina. Dia mahireza ary avana malala ary tsy fampianarana fotsiny zany fa mandehana mampiatra any amin'ny fiainana andavanandro, mampiatra eo amin'ny fianakaviana, mampiatra ihany koa eto amin'ny firenena. Raha mba tena velon'ny finoana marina mantsika, tsy takizao ny firenentsika. Mahireza ry havako. Amen.
mandre ny teninao zay ary mangoritsina ny aty fananay mahita zato zavatra mitranga eto amin'ny firenena, mitranga ao anatin'ny ankonana, fa ao anatin'ny ankonana aza dia misy zavatra manahirana indraindray, misy olona tsy azo antoka fa mangalatra, mandrairay ozy izahay, tena indray amaivaninay reny, lavalava tanana, kanefa dia tena fahotana mahafaty rehefa nahalala ny fahazavana izay. Tranga ny zavatra teto amin'ny firenenay, iananay koa ny zavatra samihafa mitrangana anatin'ny ankonana any, dia ho lasa mpangalatra daholo ve izay rehetra? Tompo, fona aminao izay. Fona aminao ny fiangonanao fa ny ravoravo-tanana tsy tena nampianatra ny olona. Fona aminao izay ho an'ny firenenay. Fona aminao izay ho an'ny kristianina, indrindra fa izay kristianina mety nandray anjara tamin'ny fandrobanana, tamin'ny famonoana olona, tamin'ny fandratrana olona, mba hiverina amin'ny fahamarinana ireny. Fona aminao izay fa fangaro aminay ny marina sy ny diso, dia miezaka izay mahalala sy hahalala ny fotom-pinoana, hahalala ny momba ny fivavahana. Rehefa mahalala izany izay dia mionona, satria izany no heverinay fa lalana mankao amin'Andriamanitra. Ny fiainana mandrakizay nefa dia mahalala anao sy Jesosy Kristy zanakao, dia mampiditra anao eo amin'ny fiainanay, ary ny andavanandrom-piainanay dia bahanana izany finoananao izany, ka Kristy no antony hahavelomanay, ary na dia ny fahafatesana aza dia azahoanay tombony. Amindrafo amin'ny vahoakanao, ary ataovy mahay mibebaka izay ka hanonitra izay rehetra nataonay tsy mety teo anatrehanao Andriamanitra. Tonononay mivavaka mangina sady foy izany, kanefa amin'ny fibebahana marina loarana avy eo am-po, ary amin'ny fo marina sy madio mibebahana eo anatrehanao Andriamanitra amin'izay rehetra natao ka tsy araka sitraponao. Na tamin'ny fivelomana izany, na tamin'ny asa natao izany, indrindra moa raha nandray anjara tamin'ireny asa ratsy ireny izay rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, Tompo sy Mpamonjy anay, ary nanavitra anay teo ambanin'ny lalàna, teo ambanin'ny fanozonana, ary vomy teo amin'ny hazofijaliana, mba ho fanamarinana anay no anaovanay izany vavaka izany. Mpisaotra Tompo. Amen.
tamin'ny fotsika no tena ny bebahantsika tsangana raiso zao famelan-keliko omena andriamanitra zao fa omenanao tokoa zao ary voavonjy sy hafa-keloka ianao satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako izao efa ny aino aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao a efa niantso ny anaranao ay ianao izao dia izao no mamono ny fahatsoanao ary tsy ho tsarovako ny fahotanao voavela ny elokareo no ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika midianan'ny tompo amen. Isika nona ny fanekempinoana larana faefatra ary farimbonatsika izany manao hoe manambara ny fontsika an' Jesosy Kristy sika araka ny tenin'ny Joana Paoly Batisa hoe Olon'Andriamanitra izay manesona fahaolana zao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe nahita Mesy, araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe Rabio, ianao no zanak'Andriamanitra, ianao no mpantsaka n'Israely, araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe tena nainona indray ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy zao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe tofotsy Andriamanitro amen. Perika nareo ary afaka mirana atokopira, afaka mirana nareo rakisy.
Andriamanitsika rehefa malala tratro izao alady fa 20 ny volana izao. Ny fandaminana moa tokony no alady ny taranaka ity fa enitra amin'ny heriny raha sitrapon'Andriamanitra. Satria ny toe-javatra eto amin'ny firenena dia manery antsika hanao an'izany. Eo ny fifamoivoizana, ny lafiny hoe ny tsy dia tena mitombo-tsaintsika amin'ny zavatra sasany. Dia izany aza tsy maintsy ho atao foana ny asan'Andriamanitra fa samy mivavaka tsara tsika. Tatsika ny toetra raha eto amin'ny firenena izay tsy eto moa no fotoana nazavana azy hoe misy an'izao fa mahakasika antsika manokana moa dia reny moa ny toe-javatra ny tranga, misy ny fandrombana ary dia mitohy izany atry ny alina. Dia ny fiangonana indray izany nanomboka alina no nataon'ny sasany dia mivoaka ny toromarika moa avy any amin'ny filohan'ny FJKM ary nanoratra tamiko manokana ny filohan'ny synodam-paritany hoe arovy ny fiangonana fa ny fiangonana indray no iverin'ny sasany robaina na hodorana amin'ity alina ity. Izay moa izany tsy afaka niantsona izy an'iza fa dia tenin'Andriamanitra ny fikirana ao amin'ny Salamo faha 120 tsy matorina rendrehana ny mpiaro anao, mpiaron'Israely. Izay ny fikirana hatry ny alina tamin'ny roa maraina tany no vao natory. Misy mpiambina teto mpiambina vitsivitsy tsy tsika akory fa mpiambina ny gardien de nuit izay isaorana ny tompo fa manana fandavatena satria raha isaky ny alina no gardien de nuit eto fa dia ny asa ataony ny gardien de nuit rehetra tamin'ny alina ary zava-dehibe io izay ny Andriamanitra mahalala izay mahasoa fa raha olona anankiray fotsiny niambina an'ity tanàna ity sahirantsika dia misaotra ny tompontsika fa ary natoko tanteraka zala dia tena mitsotra aminareo fa za tsy nitebiteby mihitsy tsy nitebiteby tsy nanana tahotra fantatra fa eto ampovoan-tanàna misy ny salema vaovao fa za tsy nanana tahotra tsy nitebiteby raha teo satria matoky fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra tsy matorana ny endrehany. Fa tantarako taminareo indray mandeha izay tantaran'ireo mpivady tantara marina tany Angleterre ity, ireo mpivady mpizara baiboly tao mampely baiboly anglisy izay nandeha nanerana ny Angleterre tamina fiara kely. Tsy fantatra moa izay marika izay fiara fa tsy tadidiko io
fiarakely anisy mivady vezivezy ako ny angletera dia reraka satria mandeha ny romanal mandeha rapitso ray mandeha zalany hoe avy any mahajanga dia makany tomasina avy any tomasina dia makany ninona dia reraka izy mivady dia nidona tamin'ny vatakazo ny tomobile ny ray alina ray ariva dia nanidina daholo ny trakitra kely le trakitra kely misolatra masina tao ary dia mipetraka teo amin'ny fitaratra izy mivady sy naninona tomobile potika fa mipetraka teo amin'ny fitaratra teo amin'ny parabrizy ny soratra amin'ilay trakitra kely anankiray manao hoe tsy matorina rendrehana ny mpiaro anao dia matoky an'izany tsika kanefa na izany aza dia fatantsika ny toejavatra eto amin'ny firenena ary tsika indraindray tsy mivavaka raha tsy mivavaka ho an'ny firenena raha tsy misy zavatra tena tsy mivavaka tsika ho an'ny firenena indraindray ataovy antombavaka tsika mihitsy io sa aloha andromanalina rehefa mivavaka dia isan'izany ny firenena dia ndao tsika androany mba hivavaka hanokana fotoana kely foy ho an'ny firenena sady hifampitezana ihany koa amin'izany toejavatra mitranga eto amin'ny firenena izany asa matahotra matoky ny tompo amin'ny zavatra rehetra ny tsy hoe tsy ilaina akory sika fa ilaintsika eo anatrehan'ny tompo ny fiangonana dia ampahatsorana ihany ampahamarinana ihany no anaovana azy tsy misy hoe olona ho karamaina iambona fiangonana na hoe fa ny tompo miambona fiangonana dia raha misy koa nefa nitsika lehilahy na olona zay vonanao zany zay mba ao amin'ny fiangonana mba hiambona sy nrehetra tsy sakana antsika satria asan'i jesosy zany fa saingy naizanona zany dia mahatoky tanteraka n'andriamanitra tsika be deaibe ny orinasa sasany misy mpiasatra any amin'ny zato fa tsy navita ninina tsy navita ninina fandrobain'ny olona ny trano tsy navita ninina misy mpiasatra amin'ny zato ny ambona tao fa ny ilainana izany aza ny fitiavantsika izao zany ny fotoana ampisehontsika hoe tena tiatsika ny fiangonana Jehovah tiako ny tranonao dia ny trano hitoeran'ny voninahitra ao zany fotoana anehoantsika an'izany zay tany ambomamory fahiny to hoe fahiny satria valavidava elaela zay tany ambomamory zay toejavatra nitranga teto amin'ny firenena tamin'ny 2009 fa tsy natsona akory ny mpiara-mivavaka fa tonga daholo tonga ny aro ny fiangonana satria nisy keo tamin'izany menasy hoe dorana ny fiangonana dia hatry ny alina zao dia nisan'izay ary dia tsy hoe tsao fa tena nisy tokoa no nitranga tao nosopatrana zany efa nidirany zareo dia misaotra an'andriamanitra moa fa tonga ara-potoana moa ny olona ny mpiara-mivavaka dia tonga tao aoriana kely koa ny mpitandro ny filaminana dia ravala izy zay tetikady zay tany ambomanarina koa nisy dia nytombo mamory keo efa nisy fandrahonana samihafa dia teto amintsika moa zany dia tsy nisy nandrahona akory fa tsika moa zany dia matoky raha teo tsy hoe tsy natokony tompo ireny fa tena nametraka ny fiainantsika teo anatreny tompo ndao ary tsika hiara-mitsangana no ny hira fa 4telopolo andininy voalohany hany irao amin'ny fo satria tonimbavaka io dia hivavaka tsika ho an'ny firenena ataovy amin'ny fo ny vavaka ary matoky tsika fa ahazo valim-bavaka Jehovah Andriamanitra io marina ny voalazan'ny mpanao salamo fa Jehovah dia ao amin'ny tempolony masina fantatray fa ato ianao na dia tsy mipetraka amin'ny trano nataon'olona azy ianao dia ato amin'ity tempolonao masina ity zay efa natokana fidiranana ny voninahitra ao misaotra anao zahay fa tsapanay zany noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao izay nanavitra anay dia ndreto ny fiangonanao mivavaka ho an'ny firenena ato amin'ity toerana masina ity na dia misy azany hoe rahonady andorana na hanimbanany fananany fiangonana na hoe angalarana n'izany fananany fiangonana izany
dia tsy manalanao ato amin'ity toerana masiny ity zany ko indreto izay miantso ny anaranao ianao no Andriamanitry ny nofo rehetra ary tsy misy afa-tsy ianao na ino ny olona na tsy ino. Misy ireo firenena izay efa manandratra ny antsoina hoe ateisma fa tsy misakana zany ny fisianao. Andriamanitra velona ianao koa asehoindray ny voninahitra ao eto amin'ity fiangonana ity, eto amin'ity firenena ity, avereno amin'ny laoniny ny filaminana ary mialohan'izany dia avereno amin'ny laoniny ny fahamarinana tompo. Fa rehefa miverina ny fahamarinana sy ny tahotra anao dia miverina ny filaminana. Vangio ireo naratra ampionono ny nanana ny maty, anaro ireo izay nandratra na namono na nangalatra na nandrobo, fa ianao Andriamanitra mpananatra araka ny teninao, fa Andriamanitra mijery ny olona sy mizaha toetra azy ianao, ary dia mampidi-doza ny ratsy fanahy ny ara-tsy-panahiny. Tsy izahay no mitsara fa ianao no mpitsara marina. Dia vavaka aminao izay ho an'ny firenenay mba hiverenana ny fihavanana izay efa rava hatry ny ela, simba hatry ny ela teto amin'ny firenenay. Ampihavano aminao ny firenenay, aza mihaino nyreny tompo reny teniteny foana ataon'ny olona sasany reny hoe Madagasikara tsy any Kristy fa ny malagasy, fa iza moa no malagasy? Petraka eto amin'ny taninao, any Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy. Aza mihaino an'ireny tompo. Tompo, aza dia manameloka anay noho ny afitsiky ny olona maro izay verina manompo sampona manao adalana indray, sady dia manameloka anay ny amin'izany. Ary na izay koa aza dia mangataka aminao mba ho amarinina hatrany amin'ny rason'i Kristy. Vereno ny fihavanana, fa rehefa tafaverina ny fihavanana amin'Andriamanitra dia sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah Andriamanitra, dia mihavana ny malagasy. Da io ny firenenay arovy amin'ny ratsy rehetra. Misy izay olona tsy fantatra any ambadimbadika any, mikendry, andrava, andoro, animba. Mpitsara marina ianao, midina tahaka ny dinanao tao Egipta, tompo, ka arovo ny firenenay, fa firenena masina izay no hamasinao tamin'ny anaranao koa ty firenena ity, ary zany no mahabe kristianina eto amin'izao firenena izao. Zany mampitatra ny fiangonana eran'izao tontolo izao eto amin'ity Madagasikara ity. Dia mivavaka izay ho an'ny fianakaviana rehetra izay trabona noho ny nafitsika ireo mpandroba, mba hamerenanao amin'ny laoniny ny zavatra rehetra mba ho afaka manarina an'izany izy. Ary raha misy aminay kristianina nanao zavatra tahaka ireny, manatrika eto na tsia any anatin'ny fianakaviana, dia izahay no hitondra ny teninao, fa mila averiny ireny zavatra nangalarina sy norobainy ireny, fa zany no sitraponao, ary zany ihany no azahoana famelan-keloka. Fa raha tsy zany dia hiatra aminay ny fahatezeranao, hiatra amin'ireny ny fahatezeranao Andriamanitra, ka tsy ho zakanay zany. Dia matoky izay Andriamanitra, fa nanatrika ity fotoana fohy dia fohy nataonay ity ianao, ary mametraka eo ampelantananao ny firenena izay rehetra mahitsy sy mieritreritra ny andeha amin'ny lalana mahitsy, dia tahio ao amin'i Jesosy Kristy, arovy ao amin'i Jesosy Kristy, ary mbola hiamarina hatrany. Fa izay mieritreri-dratsy animba ny firenenay, amotika ny mpiraitany razana, amono, animba, ary andratra, angalatra sy androba, dia ianao Andriamanitra mpitsara marina. Tsy manozona azy ireny izay satria tsy anjaranay raha teo zany, fa Andriamanitra marina ianao, ka ny marina ny tianao, fa halanao ny meloka. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka sika. Misy an'ity salamo faraika ambin'ny folo izay mivakitsika teo ty ry havana. Misy an'izao soratra izao efa mivakitsika moa zany dia averiko kely ihany le izy, fa milaza zavatra izy ity. Jehovah dia eo amin'ny tempolony masina, seza fiandrianan'i Jehovah dia any an-danitra. Ny masony mijery, eny, ny ody masony mizaha toetra ny zanak'olombelona. Jehovah mizaha toetra ny marina, fa ny ratsy fanahy sy ny mifaly ampiti-doza dia samy hala ny fanahiny. Andatsaka fandrika amin'ny ratsy fanahy izy, tahaka ny fandatsaka ranonorana, afo sy solofara
ary rivo mahamay no anjarakapoakany fa mariny jehova ka fahamarinana ny tiany ny mahitsy no ahita ny tavany fantatsika am'izany sitrapon'andriamanitra revana malala fa dia andriamanitra moa mahay zavatra ary io soratra masina io tsy tongatonga foana fa ataony teo ambany masotsika io mba hieritreritatsika ny dinizika tena tany sabotsinamena tamin'ny 2009 fa nitantaraiko teto zany dia mbola ferokelindray dia nyfanena tamin'ny andro fandraisana moa taorianany alatsinainy mainty 26 janvier tsy tadidiko ny fiangonana moa zany nahivintsika eo na METM na loteranina tsy fantatro fa nanontany le pasteur nanao hoe mba hatsangano hoe ny tanana zay rehetra nandehandeha sy nandray an'ireny zavatra tamin'ny nanao ny fandropahany ireny saiky nanangan-tanana daholo ny olona atao am-piangonana maro tantara mariny ty andro fandraisana io zany dia niteny le pasteur hoe mijanona aloha ny fandraisana androany fandana aloha moatsika dia mibebaka sy mandidy tena diso ve le pasteur fandraisana amin'ny heriny mbola manana fotoantsika herinandro sanatry za dia tena miteny an'izany sanatry ka nandray anjara tamin'ireny na ny vidy ny alatra tamin'ireny na nandeha mihitsy tany anaty magasin dia naka dia nibata sanatry mbola fotoany zany mbola men'andriamanitra fotoantsika hibebahany amerenana indreny ary azo averiny ireny zoveriny ireny zoveriny ireny aloha mifanontany raha ohatra ka misy manahirana dia miveriny zany paster anareo tsisy mamenatra akory fa manontany paster ahoana ny amerenako an'ity fa misy an'izao dia jerena zay fomba amerenana ny zavatr'olona fa tsy mety zany raha seza zany zao dia mipetraka eo amboniny zavatra mahamay ianao mahamay fandrina moa zany dia mipetraka eo ambony fandrina mahamay ianao vafisolo fara izy ny anjaran'ireny raha noanina moa zany dia bebao iny za moa tsy teny hoe alo avy mila mibebaka tsika tena mila mibebaka tsy vazivazy fa tena mila mibebaka andray fanasan'ny tompontsika amin'ny heriny raha mbola tsy vitanao ny fibebahana aza mandray satria io zany tsy vitany hoe voavela ny helokareo dia voavela any ny heloko le olona tapitra io fa mila fanoesala amin'ny zakaiosy tsika aono zakaiosy rehefa nibebaka izy dia izy hoe onerako avy efatreny zay zavatr'olona nalaiko io tamin'ny fanambakana tsika tsy mandray zavatr'olona tsy atsika satria zany ny kristianina zany ty fiainana kristianina ty zavatra pragmatika pratika tahaka zany fiainana kristianina fa tsy ravatra manidina ny an-danitra de hoe mahafinaritra be ny toriteny mahay mitoriteny le mpitoroteny eo aminay tsy resaka tahaka zany fa pragmatika ny fiainana kristianina iainan'io veloman'io fa merombolan'olona raha diso zay mbetsaka zao tahaka zany eny amin'ny station d'essence vidy zavatra ianao nananao lasantsy vola ray alina nomenao olona de atao hoetsika hoe roa alina nomenao olona tena hoe 10 sy ray alina ny gazoalinako satria mety zay mba nananako de namerina ray alina le pompiste avy eo de ahoana fitapilatsaka voentina mody nahazo tombony 10 tsy fanaotsika zany tsy fanaotsika zany fady zany mamerina zany tsika de mandeha voangena kely nanakaly vola atao amin'ny casse point vola zay nalaiko moa zany le vola teo amin'ny 200 000 ariary asana tsy niheno tsara le ranga soratany tsara zao 200 000 ariary nalaina le izy fa 300 000 mahery nomeny ako ariary fanitsika to sala matevitevina le vola sala matevina loatra le izy de voatery nanisa ako de gaga hoe ary tao 320 000 sao 340 verina teo am'le rangavy ianao ve tsy diso ramse fa ahoana ozy sady sala mitserona be izy fa ahoana ianao ange mihoatra ny vola nomenao ty ny volanao misy 120 000 ambonina karahamse de tsika zany zao le miresaka hoe kitapilatsaka io nandray de manahirany io zatra latsaka eny de fa hitatsika zao ny tompony hitsahana aloha de avela andeha any ny tompony tsia fiainana kristianina tsy tahaka zany raha mbola azo ataony miaina tsara ny fahamarinana miova ny fanavozana ny saina amataratsika ny sitrapon'andriamanitra aza manao ny fanao zao tontolo zao ka raha sendra nitranga zany tamin'ny fiainantsika io ny soratra masina zava-doza ny re olona io zava-doza io tsy toriteny fandrony akory zava-doza io ary indray andriamanitra mizaha toetra atsika hoe mbola ao tsara ave ny fahamarinantsika de nandray tsika tonga am'le fiteniny ankizy am'izao fotoana zao hoe tafajabaka manaonao foana
ka dia mahireza ry afaka malala zany no tegniko amintsika zany ny fefike moa fa nanofany hoe avereno ny zavatr'olona raha misy zavatr'olona nalantsika avereno vereno tsy maninona zany miresamiko raha ohatra ka sahirana ianao de miresamiko fa tsy maninona fa azo atsona zay olona tokony atsona amerenana an'izany zay no izy ka de mahireza ry avana malala tompony omba antsika rehetra engany atsika hiazona tsara ny fahamarinana de aza adino ny mivavaka ho an'ny fiangonantsika zadino mivavaka ho an'ity fiangonana misy atsika ty zadino koa mivavaka ho an'ny fiangonana rehetra ty raha araka ny fiaingo zao tsy mifidy fiangonana mihitsy fa na anglikana na katolika na adventiste de ataony daholo iza loatra re zany olona zany andriamanitra ny mahalala ary matokotsika fa ho tsarainy eo anatren'andriamanitra zany de mameraka tsika eo amin'ny fahasoavan'ny tompo aza mitebiteby foana aza matahotra fialatanan'andriamanitra tsika raha anankiray am'ireo voaroba ianao matokian'andriamanitra fa hainy manondrany eo hainy manondrany eo zay amin'ny herintsika tsy maintsy manao ny raha sitrapon'andriamanitra moa zany fa tsy hoe tsy maintsy manao ny fetin'ny taranaka raha milamindamina tsara ny firenena na dia mety misy any zavatra mety manahirana de manao ny fetin'ny taranaka tsika tonga eto anatrehan'andriamanitra tsika oeto ny taranaka fa mila ampianarina ny taranaka mila ampianarina ny ankizy tsy mandamy fotoantsika raha miteny an'izany fa tena mila ampianarina mila fitezana amin'ny fahamarinana hiaina amin'izany tsara ary tandremana zany aza manisy ratsy olona tsy nanisy ratsy ianao naninona anao moa mpivarotra fa asianao ratsy ka zay mba teniniko hoe na tompiangonana eto aza manisy olona ratsy tsy nanisy ratsy ianao za moa zany tsy afeniko ianareo fa zany ny ampalahelo ako ny amin'ny fiainan'ny fiangonana olona nataonao batiso zao olona nanao zao de mankala anao tsy tianao manao an'izao misy aza sasany manatitra zavatra de zavatra misy pozina natery aminao fa nisy zany misy zany tany fiangonana netika betsaka ny fiangonana fanetiko isan'izany tsy olona manatitra yaourt anankiroa tsy fantatra moa zany de madamy rano manatitra mety latsaka eo nareo tantaraka anareo zany tonga de manatitra de ty de adinodiniko moa de tsy nihinana fa niakatra ny sakafo verina ve io vadika vavolombelona zany verina vany no mipoka le yaourt anankiroa nasiana sidra tao anatiny tarynke izy ty de malahelo ianao ty olona nataonao batisa olona nikarakarainao ary olona tsy nieritreretinao ny anisy ratsy azy sana amitsika fiangonana za zao tena miteny aminareo anatrenany jesoa raha diso zany de jesoa malala fa sa tsy mieritreritra anisy ratsy nizaniza mihitsy fa andeha ampahamarinana tsara ampitiavana nanaovana zavatra rehetra tonga ny farany dia tonga ny am' jesosy tsika de samy fanatrika am' jesosy kristy tsika zay ngely ataotsika de taky zany teo ny fiangonana zany zao eto mambavaka amin'ny fiangonana misy te anisy ratsy azy aleo ifanatrika eo anatrehan'i jesosy tombotsika de hoan'ny tsika tovolahy skoty sy ndrehetra raha misy fotoana moa zany de afaka de tongava atao fandaminana de tongava mba miaraka mijery mba miaraka mampiseho ny fitiavantsika an'andriamanitra sy ny fiangonana to amin'ny fiangonantsika rehetra zay revana malala fa dia ny tompo ane ampahery antsika lalanda fa averiko indray aza mitebitebina matahotra fa tsy matorona rendrehana ny verendray hoe tsy matorona rendrehana ny mpiaroarano reza revako tompo ane ombantsika rehetra tonga amin'ny fotoana zay anaovana fiarabanitsika tsotra ihany ny fampiarabana arahabasoa fa velon'ny finoana isika zay ihany arahabasoa fa velon'ny finoana isika fampijery tsara de fandray tanana za matsy ny manahirana eo ndraindray misy olona arahaba fa velon'ny finoana e de misoran'andriamanitra tsika ravana vatrary ty androany ty alahady valo am'roapolo ny volana septambra izy ty anetany eo avy eo ny komitin'ny fandroendana fa lazaiko any aloha na izany azy tsy maninona amin'ny herina zany tsika raha sitrapon'andriamanitra dia amin'ny valo ora maraina no hiditra fetin'ny taranaka amin'ny herintsika zany de fetin'ny taranaka de tonga to oeto daholo ny fianakaviana oeto ny ankizy kely oeto ny ololehibe oeto ny fianakaviana tsy nivavaka efa mipetrapetraka tany ananina tany oeto mivavaka de fandraisana koa amin'ny heriny io de andray fanasan'ny tompo miaraka tsika eo amin'ny adiny roa nadindray sasany adiny roa ny fampivavahana miditra ny valo zany dia janona amin'ny folo dia mandeha ny fampisehoanany taranaka raha sitrapon'andriamanitra dia mandeha fampisehoanany taranaka de misy ny fiaraha-misakafo rehefa avy eo fiaraha-misakafo dia mariky ny fifampitokisana mariky ny fifankatiavana ao am' jesosy kristy fa tsy hoe manao baliny tsika fa mirava ny firenena tsy hoe faly tsika fa rava ny firenena fa tena fiarahantsika
mihinana sy misotro eo anatrehan'ny tompo zany makataka amin'andriamanitsika mba ho tanteraka somatsara ny fetin'ny taranaka io satria be de be ny asa miandry atsika satria ny fanorenana de mandeha zao mandeha foana hitanaromony zany izy io mandeha foana ny asa fanorenana efa hiakatra makeo amin'ny efa vita daholo zao ny lainto zany hoe ny varavarakely sy ny rera zany efa hitanareo daholo fa efa ao daholo fa ny varavarambe de efa hiakatra makeo amin'ny rehefa kelikely zany tsika tokony hiakatra makeo amin'ny efa hiakatra eo amin'ny dalina voalohantsika eo amin'ny ambandriana zany de mbola misy ko fanotofana tany eo ambadika eo ao anatiny ao fanotofana ny tany de totofana ilay fototra zay natao teo mba azo le niveau ilayntsika mbola 160 mètres 200 mètres cube ny tany ilainao de mbola raharaha be satria rehefa kotina mbola any amin'ny 8 millions d'ariary 7 millions d'ariary any no azahoana manototra tany fotsiny manototra ny tany fotsiny de zany de misy vy ilainao misy ciment ilainao de misy brique ao ilaina 10 000 misy rayal zao ny ilaina zany brique zao fa nisy foana hatram'izay napiditra foana tsika hatram'izay misy zavatra sarotsarotra zao ohatra hoe ny vato kely zao sarotsarotra de mapiditra n'zany tsika mba andeha le asa ary nyo asa io de tena asa vavolombelony asan'ny tompo eto amin'ny fiangonana nyrina any zany tsika de mba afaka ny anao fiangonana afaka ny anao asa sosialy matanjatanjaka satria manana fotodrafitra asytsika azahoana manao an'zany de mbola anletany io any moa ny tomponandraikitra fa dia ataoko fotsiny zany mialoha zao zany tsika de tonga amin'ny raharaha-mpiangonana vita ny raharaha-mpiangonana misy fanentanana avy amin'ny komitiny fanorenana vita ny zay de manao raky tsika de mba marana tapitra ny fotoana Aperina ny fiarabana ho tsika rehetra mpianakavin'ny fiangonana indray amin'ity alahady mamarana ny volana septambra ity ary misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika fa na dia eo aza ny zavatsarotra sy ny zava-manahirana izay iainantsika ankehitriny eto amin'ny firenena dia zao hoe tena mbola velo ny finoana marina isika ary mino sy matoky antsika fa izy no mamelona sy mikarakara antsika ka mamindra fo mandrakariva amintsika ary izany mbola angatahantsika aminy ary mino sy manateny isika fa ny volana manaraka indray dia mbola omeny antsika ary ny tompon'andro sy ny amin'izay tompo-taona dia fahasoavana avy amin'ny avokoa zany. Araka ny efa nilambaran'ilay mpitandrina teo dia ny fandaminana moa zany izay natao zany noho ny zava-misy araka ny nambara teo dia amin'ny herinany eo indray zany tsika ny manatanteraka an'izay fetin'ny taranaka sy ny fianakaviana zay entina ambavaka zany mba ho tanteraka soamatsara zany fotoana izany. Avy amin'ny synodam-paritany Antananarivo andrefana misy fandaharam-potoana anankiroa reto zany avy amin'ny synodam-paritany Antananarivo andrefana izay misy antsika. Ho tanterahana amin'ny sabotsy faha 12 volana oktobra ho avy zao ny andron'ny président synodaly Menakavy eo ary amin'ny FJKM Mamasina no anatanterahana zany fotoana izay ka amin'ny 7 sasa-maraina no manomboka ny fotoana. Ny faharoa dia ny alahady manaraka an'io zany hoe ny alahady faha 12 volana oktobra zany no alahady fiolam-ben'ny synodam-paritany Antananarivo andrefana. Noho izany araka ny fandaminana sy ny fitsipika moa zany dia rehefa misy zay fiolam-be zay dia mikatona avokoa zany ny fiangonana rehetra eto amin'ny synodam-paritany Antananarivo andrefana. Aiza nanaovana an'ilay fiolam-be tsika moa zany somary nahavoa zany tamin'ity fotoana ity satria hietsaka aketsy amin'ny kianjan'ny Makia etsy Antotam-penaka no anaovana an'izay fiolam-be ny synodam-paritany izay. Ny alahady zany faha 12 volana oktobra zany mikatona ny fiangonana fa eny isika no mamonjy ny fanompoam-pivavahana sy zany fiolam-be izay. Zay no fandaharam-potoana ny synodam-paritany tsara ho fantatsika zany. Avy amin'ny sampana sekoly eto amintsika manomboka amin'ny alahady herinany io zany no fanombohan'ny fianarana ny azon'ny Noely ka manomboka amin'ny 2 ora zany izy io. Ny amin'ny alahady herinany io zany ny amin'ny 2 ora fa ny manaraka eo zany ny alahady manaraka moa zany dia manomboka amin'ny 2 ora sasany zany fianarana ny azon'ny Noely izay dia mampilaza ny ray aman-dreny sady zany teny zao mba hanomana ny zanantsika mba ilay anjara ao anatin'izany azon'ny Noely zany fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Avy amin'ny sampana la kristiana alahady faha-efatra moa ity alahady ity dia fanao mahazatra eo amin'ny fivorian'ny sampana la kristiana ny
ny alahady faefatra dia miantso ny mpikambana rehetra raha hariva amin'ny ora sasany ao amin'izany fivoriana izay. Fampatsahivana ihany araka ny efa fantatsika resaky ny sabotsy milohan'ny alahady fandraisana moa dia misy ny fivorian'am-pevitra rasy ny mpandray falasan'ny tompo arahiny fanomanam-panahy miantso antsika mpandray falasan'ny tompo rehetra zany mba ho tonga amin'io sabotsy amin'ny faefatra ny volana oktobra io zany anatanteraka izany. Isika diakonina moa raha nambara teo hoe amin'ny herinany io nanaovana ilay fety ny taranaka sy ny fianakaviana, eo zany tsika manao ny fandaminana rehetra ho amin'ny ny alahady izay alahady fandraisana nanaovana izay fety izay. Noho izany gaviana mba ho tonga avokoa zany sika diakonina rehetra naovana ny fandaminana mahakasika ny alahadin'ny fety ny taranaka sy ny fianakaviana. Efa nambara teo moa zany ny fidirana nambaraina isika ny alahady ho avy zao. Ny sabotsy maraina moa zany eto amin'ny fiangonantsika tsara ihany nafantarantsika izany fantaram-potoana izany, izany amin'ny sabotsy maraina ho avy zao isy eto fiofanan'ny mpitoro-teny sy katekista, misy fiofanana izay ho tanterahany eto zany amin'ny faritra Atsinanana, izany hoe sy voataparitany Antananarivo nefa fa faritra Atsinanana dia eto nanaovana ny fiofanana manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina izany. Izany hoe raha ny marina dia tokony isy diakonina hiasa eto zany satria fotoana lehibe ho an'ny fikambanana mpitoro-teny sy katekista izay dia eo ny fiarah-miasa izay atao anatin'izany fiofanana izany. Dia miantso ny diakonina zany tompon'anjara nefa afaka ihany koa na tsy tompon'anjara aza dia mifanampy ao anatin'ireny fiofanana sy fihaonam-be izay tanterahana eto amin'ny fiangonana ireny. Fanambadiana satria mahalala hoe masoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako, Andriamatoa sy Ramatoa isany Randriana Solotolo-Janahary, Noro Voangy, Rakoto Artsoa, Randriamialisoa, Naina Alfred, Fanjasoana Irlandy, Herniaina Mioratina, dia falamanasana anatrika ny fanamasinana ny fanambadiany zanany Randriana Solo Tojoniaina Miarantsoa sy Mioratina Falosoa Narindra. Ho tanterahana eny amin'ny efitsika eny Makara fitiavana Ambohijanaka zany ny sabotsy 7 ny volana oktobra amin'ny 1 ora sasany tolakandro. Averany dia toizako araka ny nambaran'ny rahamaneny mpitaratra teo ny amin'ny komitin'ny fanorenana, ny amin'ny fanentanana, ny amin'izay hoatrehantsika ao anatin'izany fety ny taranaka sy ny fianakaviana izay satria dia ny zavatra rehetra ho ataontsika amin'io dia ho an'ny fanorenana moa zany ary ny fitaovana rehetra izay nilaina moa zany dia efa nitano sainy teo. Ny briky moa zany zao no tena maika amin'ny ity herinandro briky misa ray alina araka ny nambara teo. Ny vidiny moa zany, ny vidiny briky zany tonga eto toerana dia 500 ariary. Dia eo zany tsika rehefa tonga ny amin'ny alahady heriny anio akoatran'ny hoe vy sy ny simenitra sy ny tahaka an'izany izay efa nitano saina teo dia tena hoe mandray anjara briky sika ao anatin'izany fanorenana izany. Ka dia mampahery antsika rehetra zany arak'izay efa nambara teo ny asa mandroso ihany na dia eo aza ny zavatra rehetra izay mitranga dia eo ihany koa ny atao hoe ny fiarovan'Andriamanitra antsika dia mandroso hatramintsika amin'ny fanatanterahana ny asa. Ny fanotofana ny fototra moa zany dia hita eo amin'ny herinandro ambony ihany koa zany satria rehefa mandeha zany le eo ambony rihana io dia tsy maintsy totofana aloha le fototra. Dia izay no mahamaika antsika arak'izay efa nisy vola moa zany izay nambaran'ny ray aman-dreny mpitaratra teo, tsy ilay vola ny zava-dehibe akory fa ilay fanohanantsika sy ilay fiombonantsika mandray anjara ao anatin'io asa io. Ka dia mampahery antsika rehetra zany ny amin'ny heriny anio zany mba tena hanao izay arak'izay azo atao isika, tsy sanatria akory hoe ny alahady ny taranaka sy fianakaviana dia alahady nandeha atao fitadiavam-bola sanatria fa fitezahana ihany koa ilay izy kanefa dia fitezahana mba hanao ihany koa handray anjara ho amin'ny asan'Andriamanitra. Dia mampahery dia eto zany tsika amin'ny heriny anio hoe toy ny taranaka sy ny fianakaviana mba hiombi-po amam-pana eto sika kanefa ihany koa dia hiaraka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fanatanterahana ny asany. Eo an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ny fanaterana kely zany fanaminana miditra amin'ny valotsika
dia mba mifampilaza satria aza tsy eo loatsika tsy dia tena metehitra fotsiny amin'ilay hoe misy compte ny fiangonana fa tena mba mifampilaza tsika fampilazaana ny fianakaviana ny ankonana ny fianakaviam-be lazao daholo a fa miditra ny valo ny fiangonana dia mba mezaka koa tsika satria amin'io raha ohatra ka sitrapon'andriamanitra milamina tsara ny firenena na hoe mba ao anatin'ny filaminana kokoa dia betsaka ny olona tsika aza moa atao anatintsika rery tsy omby ato dia betsaka ny olona dia aza mamandrika toerana fa tsy dia tena mety fa zay tonga taloha dia mipetraka fa zay tonga nyriana koa moa zany dia takizay fa tsy hoe amandriana toerana ny olona sasany araka ny fandaminana zany no mampisehoana ny fitiavana manariavana amin'ny valo ny miditra dia tao amin'ny fianakaviana zay ihany da ho atsika iroso amin'ny fanolorantena ho an'Andriamanitra ary dia ao anatin'izany tsika no manao ny fanolorantenantsika amin'ireo asa samihafa zay atao eto amin'ny fiangonan'Andriamanitra tokopira no mihira ao anatin'izany dia efa vita zany dia ny hira fanolorantena sy ny famaranana hatrany amin'ny tsodrano. Yeah.
mandehantsika rehetra hitsangana hanolo tena sy hanavao ny fanoloran-tenantsika ho an'ny tompo ary tsy mipetraka tsika raha tsy efa naharay ny tsodrano. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao Jehova ka manome anao ny fiadanana. Ny fiadanan'i Jesosy Kristy any ho aminao mandrakariva. Amen. Mazoto toerana tompoko. Fa afaka manginsika. Dia misaotra anao izay tompo no ny fandaminanao androany ny fanompom-pivavahana tanteraka soamantsara. Reto miakanjo fotsy tao anoloan'ny altara sy izahay koa efa nitafy an'i Jesosy Kristy izay, fa reny kosa dia fanaminana ny oentina nanompo anao. Mba masonao mandrakariva ny fiainanay. Ao koa ireo birao ny fiangonana izay nanao ny fandaminana. Ao ny mpitendry zava-maneno sy mpikirakira ny feo sy ny sary, mipetraka eo am-pelantananao avokoa izy rehetra. Ary ao ny fiangonanao izay irinony fonay mba anana ny fiadananao mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Hitoetra amin'ny fiadanana ary andry fehizay tsy anana ia fa eo anatrehanao. Dia ody izay misaotra anao ny fampivavahana vita, misaotra anao ny asa fanompoana izay natao, namaky teny ny vavaka ary nampianatra ny ankizy sy ny tanora, ny asa mahategonina sy lolona raha teo. Atolotra ianao daholo ny voninahitra amin'ireny rehetreny fa ianao n'Andriamanitra tompony voninahitra. Ny fiadanana kosa dia ampitoero amin'ny fiangonanao. Dia ho anao Andriamanitra tokana sady endry rery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia ho tain'Andriamanitra tompoko tompom-batsika lalandava samy mivavaka ho an'ny fiangonana, fampivavaka tsika, fampilaza vaovao raha misy ny zavatra tokony ho ambara, dia miorena tsara aza miova amin'ny finoana fa manana ny tompontsika.